Aloha dia miandry ny fijerena an'ilay dossier napetraka any jereny ireto olona tompon'andraikitra ato amin'ny ACC. Miangatahana dia tsy misy sakantsakana zany ilay izy, tsy misy zavatra izay tsy ampy na ohatran'izany fa niezaka mihitsy zahay nanao dossier tena feno napetraka ao ka izay no andrasana aloha zany. Antenaina zany fa dia oekena zany ilay forosahana ho candidat ny fifidianana ho avy eo. Ny manaraka an'izay moa ny échéance électorale nilazainao teo zany teny foana hatramin'izay hoe raha ny tena marina amiko mbola tsy feno ny fepetra rehetrarehetra ahafahana manatanteraka fifidianana madio, fifidianana malalaka, fifidianana izay oekeny ny be sy ny maro ny vokany. Tokony honosoloana aloha ilay lalàna nampiazoazo niteraka disadisa teo ka navian'ilay fitokonana teria amin'ny kianjan'ny 13 mai ka namoizana hain'olona. Za zany mieritreritra fa raha ohatra ka tena tao ny fifidianana zay tena ilamina araky ny fieritreretantsika azy dia tokony novana zany ilay lalam-pifidianana. Tokony novana ihany koa ilay lalam-panorenana satria fantatrareo diso fantatry ny rehetrarehetra mihitsy fa efa imbetiky no nandikana io lalam-panorenana io. Dikan'izany misy zavatra tsy mety ao anatin'io lalam-panorenana io ka tokony novana koa ny lalam-panorenana. Dia sahala amin'izay koa ny fanitsiana fieritreretako azy ny rafitry ny CENI, ny fanendrena olona ao anaty CENI. Sahala amin'izay koa ny lalàna izay tsy mety napetraka ny androm-panjakana anankiray lehibe izay tsy mety napetraky ny président république dia ny ACJ zany satria iny zany no andry anankiray ahafahana hitsarana izay tompon'andraikitra ambony ka moapefy tsy manara-dalàna ka tokony napetraka koa. Raha tafapetraka zany rehetrarehetra izany dia afaka tsika zany miroso amin'ny fifidianana. Ary zany tsy mangataka fotoana lava be firy-taona eny, anatin'ny heri-taona dia mety mividy zany zavatra zany raha ny fanarahana tsara ny anaovana azy. Kanefa moa natao tervaimanta ilay fifidianana, natao forcing ka izay fanaovana fifidianana amina ankamehana be zay no mahatonga ohatrany mametra-panontaniana ihany koa hoe anao ahoana marina ny échéance électorale, voahaja ve ireo daty rehetrarehetra reo. Tena mbola fanontaniana mipetraka zay. Miangatahantsika amin'Andriamanitra, miangatahana ihany koa amin'ny vahoaka malagasy dia mba ho tony izy dia mba hiroso itsika any amin'ny fifidianana tsy hisy raorao dia ho afaky tsika zany hisafidy malalaka izay filoham-pirenena iverintsika fa mety ahavita hitantana marina ny firenentsika ity. Fa efa be loatra zay ny ferina teraky ny crise efa lesesy teto antsika. Zay.